La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vavao. Raha pitso no totsaina ety amin'ny lampany andafavaratra ny dinika voalohany eo amin'ny malagasy sy frantsay amin'ny amerenana amintsika ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indianina lapa izay nanatantara teo amin'ny tantarany Madagasikara. Tonga eto Madagasikara natateraka fitsaboana maimaimpona eo anivon'ny ONG Humanity First izay sampana avy any Allemagne. Faritra telo no azo tombony amin'izany izay totsaina amin'ity volana novambra ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, eritaona izay nisiny hetsika gilet jaune any Frantsa. Dia be namarian'izy ireo izany manerana ireo tanàna lehibe any an-toerana omaly. Nisy ihany koa ny fifandonana tamin'ireo mpitandro ny filaminana. Nateteny revetrany. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo-TV minasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao rampitso no totsaina etsy amin'ny lampany andafavaratra ny dinika voalohany eo amin'ny malagasy sy frantsay amin'ny amerenana amintsika ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indianina. Lampana izay manana ny maha izy azy teo amin'ny tantarany Madagasikara. Sona Andry. Andafiavaratra dia tanàna indray niary Praiminisitra fahiny tamin'ny fotoana fahampanjaka. Nzara telo andafiavaratra tany am-Piandohana. Ny avaratra dia Ambatobe satria nisy Vatobe teo fahiny. Ny afovoany dia Kianja Tsirofa teo no toerana fitantarana ny asa vitany izay manam-boninahitra na vita sofo ny fahavelony. Ny atsimo dia Ambojafy. Tamin'ny andron-dradama voalohany, raha vao tonga teto Madagasikara Révérend David John, missionnaire protestanta voalohany tonga teto amintsika. Ny 7 Oktobra 2021 dia teo andafiavaratra izy no nanomboka ny sekoly voalohany, indrindra ny 9 Desambra 2021. Zaza malagasy misa 3 no mpianany voalohany tamin'izany. Rehefa notendrendrana valina voalohany ho Praiminisitra Rainiaro, dia nanamboatra trano kotona avo be teo andafiavaratra. Tamin'ny andron-drana valina faharoa no nasainy nanamboarany polina, pahay maritrano anglisy io lampana andafiavaratra. Mbola hita mandraka ankehitriny io. Rehefa voazanaka Madagasikara dia ny miaramila frantsay ny toetra tao. Tao andafiavaratra no notsarainy ireo malagasy tia tandrazana nantsoina hoe VVS, na ny fikambanana Vivato Sakelika tamin'ny 1979. Ny taona 1979 dia natao sekoly sy fonenan'ireo mpianatra ho miaramila na ny École militaire préparatoire d'enfants de troupes indigènes de Madagascar andafiavaratra. Taorian'ny namaihana anaty rova tamin'ny 9 Novambra 1970 dia nafindra tao amin'ny lampana andafiavaratra ireo vakoka sarobidy sisa ny afo sy azo novonjena tao anaty rova. Raha mipitso fa 9 Novambra 2022, mbola hitrangana tantara lehibe eto amin'ny firenena ny lampana andafiavaratra satria ao no tontosaina ny dinika voalohany eo amin'ny solotenan'ny vahoaka malagasy sy ny fitondrana frantsay. Amin'ny famerenana amintsika ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasina indianina, izay no bodon'ny Frantsa nanomboka ny taona 1770. Ny farany androany teny Tanjombato ny andiany voalohany amin'ny Salon international des transports, de la logistique et de la manutention. Ankoatra ny varotra famparatiana nisongadana ihany koa ny lafin'ny famoronana. Yves Richard. Niavaka ny andiany voalohany Salon international des transports, de la logistique et de la manutention. Urafezina ny tatitra nataon'ny mpitsidika ny atrikasa nandritra ny 4 andro no tanterahana teny Tanjombato. Ankoatra ny varotra famparatiana, samy niezaky ny tondra ny famorona no fanatsarana ny sehatra ny fitaterana ny mpandray anjara. Ho an'ity tranoheva nanaovana fanadiadiny raha ity, ny fanodinana ny kahotsona izany avy amin'ny kodiarana na kojakoja ampiasaina amin'ny fiara, kodia sy ny maro hafa no nampafantariny indrindra manoloana ny politika ho fikajiana ny tontolo iainana. Rehefa ampiasaintsika iny kodiarana iny ka sola, raha tonga dia ho aritsika iny dia niteraka fako. Ny pneu anankiray tsy mety loha akory
fa lasa miteraka fako dia raha tokony hoe hiteraka fako izay izy raha ohatra ka mba manana eritreritrintsika ny aro an'ilay tontolo ihany dia tsy aritsika avy hatrany ilay izy fa averintsika ahodina rochapena misy fomba fiteny moa no hoe rehefa tsy mandoto dia efa naman'ny manadio eo ihany konkory piesy maro be hitantsika amin'ny tômôbila raisiko ohatra akaiky ohatra hoe silin bloc-na tômôbila ohatra raha sendra simba ny silin bloc anankiray tsy voatery hoe tonga dia aritsika iny dia hividy vaovao foantsika fa azontsika mbola averina ahodina averina amboarina zany iny hiverina hitovy amin'izy tamin'ny vaovao. Natafiditra anatin'ny fanaovana tombanezako fitadiava mba olana ametrahana ny sehatry ny fitaterana ho fanohitra ho an'ny fampandrosoana aza ny Salon International de Transport indrindra amin'ny alalan'ny fampiasana teknôlôjia avolenta nandray anjara ary nitondra ny fanehoan-keviny ho fanatsarana ny sehatry ny fitaterana ihany koa ny mpitahiry fiarakodia tranainy. Marina hoe misy ny évolution ao anatin'ny tontolo indrindra atao anatin'ny resaka transport zany sy ny teknôlôjia izay misy dia naseho zany reto fiara reto anaporofona ny hoe na misy ary an'izany ny modernisation mipetraka foana ny tranainy ao anatin'le izy ary za mino fa tsy ho maty manota ny tranainy nefa ny koa afaka ampivadiana tsara amin'ny zavatra misy amin'ny fivoaran'ny tontolo zany le izy miankina amin'ny tsirairay indray zany izay zavatra za te hanao an'izao manokana ho an'ilay tômôbila. Trano eva manodidina ny 50 no nandray anjara tamin'ity andiany voalohan'ity tazana teny an-toerana avokoa ny fitaovana samihafa mifandraika amin'ny sehatry ny fitaterana. Androany araka izany no nifarana tamin'ny fomba ofisialy ny Salon International de Transport de la Logistique et de la Manutention andiany voalohany. Tontolon'ny fahasalamana tonga eto Madagasikara natanteraka fitsaboana maimam-poana ny avy eo anivon'ny ONG Humanity First izay sampana avy any Allemagne. Faritra telo no azo tombony amin'izany izay ho totsaina amin'ity volana Novambra ity. Miantarandriana evo. Marary manodidina ny 7 isa no vinavinainy sitraka fitsaboana ny aretina ankapobeny amin'ny alalan'ny hetsika fitsaboana maimam-poana karakarain'ny Association Musulmane Ahmadiyya de Madagascar iaraha-miasa amin'ny ONG Humanity First izay sampana any Allemagne. Toerana telo no anatotosany izany, ny 20 sy ny 21 ny volana Novambra izao ny ao Manakaraville, 13 ka hatramin'ny 15 Novambra 2024 ho any Ampasapotsy, Ampopoka, Fianaratsoa 301 ary ny 17 sy 17 ny volana Novambra ho avy izao kosa no isitraka izany eto Antananarivo ao amin'ny Foibe Ahmadiyya Andavamamba. Manakala dia manao ny fitsaboana izahay amin'ny Grand Salle d'Hôpital CHRR. Ay any Fianaratsoa dia manana ny moské izahay ny fikambanana Musulmana Ahmadiyya any Ampasipotsy ay manao ny fitsaboana any. Ay amizao tahaka ny teny ny rahalaiko dia maniry izahay mba afaka manampy ireo olona 5,000 ka hatramin'ny 7,000 ary sitraky andriananahay. Dia natao list fa ny list dia tena lava dia anisany ireo aretina hita eto dia typhoïde, dia STD, dia infection, constipation, pneumonia, ny asthma, ary malaria, hepatitis, ary izy ireo ny teny fa ireo aretina ankapobeny eto any Madagasikara. Afaka tonga mandritry ny fotoana avokoa ny rehetra raha ny fanazavana. Andiany faharoa ratsahiviny izao tontosaina izao raha toka marary manodidina ny 4 no sitraka izany ny taona lasa. Dokotera vahiny 4 miampy ireo mpitsabo mpianampy malagasy ankilany no anatanteraka ny fizahana sy fizarana fanafody maimam-poana io. Tontolon'ny fampianarana nahazo efitrano fianarana roa avy amin'ny FRAM ny tao amin'ny lycée teknika miankina amin'ny fanjakana Andranomaniratra district Antsirabe faharoa. Tanjona hatrany moa ny anatsarana amin'ny tontolon'ny fampianarana Kolo TV Antsirabe.
Notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny farany herinandro lasa teo ny efitra misa roa nasy-panavaozana natolotra ny fikambanany ray aman-drenin'ny mpianatra na FRAM tao amin'ny lycée teknika Andranomanelatra, distrika Antsirabe faharoa. Ny taona 17 no nitsanganan'ity lycée teknika Andranomanelatra ity ary efitra misa roa ihany no nianaran'ireo mpianatra tamin'izany. Ankehitriny anefa dia nitombo isa ny mpianatra ka tsy ampy ny fotodrafitrasa, eo ihany koa ny tsy fahampian'ireo W noho ny fahamaroan'ny mpianatra tamin'ity taom-pianarana ity. Izany indrindra no nitondran'ireto ray aman-drenin'ny mpianatra ireto vahaolana ho fanampiana ity sekoly ity. Ezaka manokana avy amin'ireto farany no nahavitana izao fotodrafitrasa izao, hoy ny taletsaikoly. Raha vao nisokatra tamin'ny 17 ity sekoly teknika ity, dia amin'izao fotoana resantsika izao fa mahatratra 200 mahery ny mpianatra eto. Dia noho ny fiaraha-miasa tamin'ireo manam-pahefana tantoerana ireo dia nahazo fampitomboana ilay salle de classe izahay. Dia niezaka koa ihany koa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny FRAM izay rahantsika fa ny FRAM ihany koa no partenariat voalohany indrindra ny sekoly. Dia isaorana ny FRAM eto amin'ny LTP Andranomanelatra izay tarehin'ny président izany dia nahazo ny salle anankiroa izay nitokanana androany aty koa izahay. Izany hoe raha dinihana izany dia ampy azo atao hoe ampy ny fotodrafitrasa ny sekoly ny trano fianarana fa ny olana dia ny table banc. Mbola hitohy hatrany ny ezaka hoy ireto fikambanany ray aman-drenin'ny mpianatra ireto amin'ny fanatsarana sy ny fikojakojana ireo fotodrafitrasa izay efa misy mba hitsinjovana ny hoavin'ireo taranaka mapara. Mangataka fanampiana amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ireto farany mba hijerena akaiky ity sekoly ity. Tsy taretana mepaka ny ray aman-dreny zany afa miezaka hatrany hanasoavana ny taranaka dia zay mahatonga anay manao ezaka izao fa dia herin'ny ray aman-dreny fotsiny zany nahavitana an'izao dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana foibe indrindra any amin'ny ministera amin'ny ramatoa minisitra zany mangataka izay table banc ho an'izao sekoly izao satria misy 200 mahery ny mpianatra nefa ny table banc dia 700 ihany no azo ampiasay. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny fanehoan-kevitra ireo petit baolina mahakasika ny lalao nataon'ny baren'i Madagasikara omaly. Eo ihany koa ny fahatongavan'ireo junior NBA eto Madagasikara. Rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika.
mahavelom-bolo ny Endry Dalao nasehon'ny ekipam-pirenena malagasy omaly ho ny fanehoan-kevitra ireo petit ball izay nanaovana fanadidina tamin'ity androany ity. Mbola lavitra ny lalan'ny baren'ny Madagasikara ka teboka maro no tokony ho hatsaraina amin'izany. Yves Richard. Tsara fanombohana ny bare any Madagasikara ao anatin'ny fifanitsanana ny viadina ny tompon-daka ny Afrika na ny kanina 120 raha ny Endry Dalao omaly nandritra ny fifandonana tamin'ny Etiopia. Fomba fiady azo tazonina hiatrehana lalao fifanitsanana rehetra ny fanamafisana ny fanafiana, ampidirana ny baolina voalohany. Teboka maro ankilany no mila jerena toy ny fahaizana miaraka ho ireo mpankafy baolina kitra nanaovana fanadiadiana. Dia ny zavatra tokony harenina zany le tsika rehefa mahazo avantage zany dia ohatra ny tady tsy voatazona le avantage ohatra ny le adversaire indray zany ohatra manana tombony indray ohatran'izay. Dia tsy io na resaka aina izy io na resaka na le composition mihitsy ny mianina zany fa le fitazomana le avantage zany tady tsy voatazona le izy. Ao an'ny demi zany, ao an'ny demi zany tena hitako dia mpamono baolina koa tsika tsy ampy kely lohany mila matanjaka zany le lohany manakirotana défense. Voalohany indrindra aloha sara tazomina le fiarahany, izay aloha zava-dehibe. Dia le eo amin'le resaka fanafiana konkoa zavatra mahafinaritra reny ary mahavelom-bolon'ny malagasy mihitsy. Phase de jeu apetraka zalahy reny depuis koa moa dia ho atorony zany. Farafarasa mba mandresy raisy zéro koa aloha amin'ny talata dia izy manao amin'ny Côte d'Ivoire moa sa izy le anankiray anaovany mity sasahala mba fa manana 7 points mba milamina. Mbola lavitra ny lalana ivoahana anatin'ny fifanitsanana amin'ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra na ny kanina 120 ho an'ny bare any Madagasikara. Ka ankoatra ny fanatsarana ny Endry Dalao amin'ny ankapobeny, ilaina ny fanohana ny malagasy rehetra ny ametrahana ny fanatanjahantena ho firaisan'ny pirenena. Raha ny fanazavana hatrany, ny talata 7 ny volana izao ny Iona amin'ny Niger any ameny ekipa pirenena malagasy, ary ny volana Aogositra no ifandona amin'izareo ivoarianina ny bare any Madagasikara. Tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany dia ho hatsaraina ny tontolon'ny basketball eto Madagasikara. Entina handranatrana ny tanjona namaly ny antso ary eto Madagasikara ny junior NBA. Fanadiny miantarandriana. Taranja miamivoatra ny tontolon'ny basketball eto Madagasikara. Ilaina ny hanatsarana hatrany ity sehatra ity ho iny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Tonga eto Madagasikara namaly ny antso ny fitondram-panjakana sy ny federasiona ny basketball ny junior NBA ankehitriny hanamafy ny fampivoarana ny tontolon'ny basketball. Ny junior NBA zany dia programa anankiray izay entin'ny NBA amin'ny firenena anankiray hampandrosoana ny basketball. Ny sekoly ny eto amintsika no sehatra nitondrana anazy dia misy zany lafiny teknika ao amin'ny mahasporo azy, misy ilay atao hoe curriculum ny NBA na ataontsika hoe manuel fianarana basket amin'ny NBA izay ho ampianarina ny ankizy, ary rehefa ampianarina ny ankizy dia ho ampianarina koa ny mpanazatra. Rehefa ampianarina ny mpanazatra dia ampiofanina koa dia mbola kely ny ankizy ho arbitre, ho officiel de table zany hoe ho feno mihitsy zany ilay cursus rehetrarehetra. Ny avoafa dia misy an'ilay ataontsika hoe volet éducation, ary io zany ampiavaka amin'ny programme eto Madagasikara satria tena efa nanangana association SAD tsika dia atao hoe Morvan basketball ny anarany zany hoe mihoatra noho ny basketball raha amin'ny teny malagasy. Tsy mijanona eo amin'ny fampianarana misy ny lamina mipetraka ihany koa. Izay nefa tsy tapitra eo satria ity junior NBA ity io natao hoe bazin'ilay piramida eo amin'ny NBA zany eo amin'ny fampandrosoana ny basket. Fa ao anatiny koa dia misy ny fitiliana an'ireo mpilalao izay miavaka. Ny mpilalao izay miavaka dia miditra indray amin'ilay ataontsika hoe antanatohatra faharoa anatin'ny programan'ny NBA, dia misy indray ilay fampifanana manokana. Tamin'ity taontsika izao tsika nanomboka an'izy io nandefa mpilalao anankiray tsika nakany amin'izany atao hoe camp des jeunes izay karakarain'ny NBA tany Sénégal, izay misy ny akademian'ny NBA. Ny fisian'ny junior NBA dia ahafahana mijery kokoa ary maromaro kokoa ny mpilalao malagasy zany izay azo alefa any amin'ireny camp ireny.
miala eo amin'le camp eo inona zavainy teo iny dia misy indray lay sélection raisina ataony hoe marefa manao ny championnat du monde junior NBA dia misy le atao hoe sélection ny Afrique zavatra haharitra le izy misy programme fa tsy maharitra jerenareo fa 4 ans ny pérennité ny faharetan'le programme zavatra lehibe zany ary tsy vitany hoe basket ihany no ampianary fa izy koa resaka leadership ao anatiny ary izy ihany koa resaka fampianarana teny anglisy. Anaraka ny fentraraka izany fampianarana ity taranja ity amin'ny alalan'izao programme junior NBA izao. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Luxor, le plaisir du confort. Nanulcha Noteu ni Fampalalambaovao. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.